Isaia 7. Ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra amin'ny tany nialoky ny fahafatesana no amirapiratany mazava. Hamaroinao ity firenena ity ary ampitomboinao ny hafaliany. Mifaly ao anatrehanao tahaka ny hafaliana amin'ny fararano izy. Eny, tahaka ny fibitahan'ny olona raha mizara-babo. Fa ny bao fitondra ny entana sy ny tsorakazo ny kapohana ny lamosiny izay tsorakazon'ny mpampiasa azy dia tapahinao tahaka ny tamin'ny andro namelezana ny Midianita. Fa ny kirarony izay mivantravatra fandeha amin'ny ady sy ny fitafiana mihosi-dra dia samy hodorana. Eny, ho kitay atoka amin'ny afo izany. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fahefana dia eo antsorony. Ny anarany atao hoe mpanolontsaina mahagaga, Andriamanitra mahery, Rainy mandrakizay, Andrianany fiadanana. Ny andro soan'ny fiandrianana sy ny fiadanana dia tsy anam-pahatamperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny fitsarana marina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Izany no tanterainy fahasarom-piaron'Andriamanitra, tompon'izao rehetra izao. Mandefa teno an'i Jakoba ny tompo, ka miantra amin'ny Israely izany. Ho fantatr'izy iray firenena izany, dia Efraima sy ny mponina any Samaria, izay miteny amin'ny fiavonavonany sy ny fireharehany fony hoe: biriky no efa nirodana, fa vato voapaika kosa no arafitsika. Aviavy no voakapa, fa sedera kosa no asoloantsika azy. Manandratra ny rafilain'ny rezina iotra azy ny tompo, ary mampirisika ny fahavalony. Dia ny Arameana avy any antsinanana sy ny Filistina avy any andrefana. Misanasana vava andrapaka ny Israely ireo. Kanefa na eo aza izany rehetra izany, dia tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany, fa mbola miainga ihany ny tanany. Tsy miverina amin'izay mamely azy ny olona. Eny, tsy mba tadiavy ny Andriamanitra, tompon'izao rehetra izao. Noho izany, dia ho fongorany tompo amin'ny Israely ao anatin'ny indray andro monja ny loha sy ny rambo, ny sampana, palma sy ny zozoro. Ny loholona sy ny olo-manakaja no loha. Ny mpaminany izay mampianatra lainga no rambo. Fa ny mpitarika ity firenena ity no tonga mpampivily azy, ary izay tariny dia voatelina. Noho izany dia tsy mahafaly ny tompo ny zatovony, ary tsy antrany ny kamboty sy ny mpitondra-tena ao aminy, satria samy tsy mino sy mpanao ratsy izy, ary milaza dalàna ny vava rehetra. Kanefa na eo aza izany rehetra izany, dia tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany, fa mbola miainga ihany ny tanany. Fa mandoro tahaka ny afo ny ara-tsi-panahy, mandevona ny tsilo sy ny anjavidy, ary mampirehitra ny ala mikirindro, ka mitambolimbolina ny setroka misavoana. Noho ny fahatezeran'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, dia kila ny afo ny tany, ary tahaka ny kitay atoka amin'ny afo ny olona. Tsy misy olona miantra ny rahalainy, mandripaka eny ankavanana izy nefa noana ihany, mandany eny ankavia izy nefa tsy voky ihany. Samy mihinana ny nofon-tsandriny avy izy rehetra. Eny, mihinana any Efraima i Manase, ary mihinana any Manase kosa i Efraima. Miara-mamely any Joda izy roa tota. Kanefa na izany rehetra izany aza, tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany, fa mbola miainga ihany ny tanany. Amen.